Lavenona sisa. Fizarana voalohany miaraka amin'ny Christophe Rabiarimanana sy Ralala. Mandray feo sy mandrindrara teknika, mamiaro vony, manatontosy, nanja, rasafindrakoto. Anao fa tsy misy rarahiko an'izany. Ary dada. Ary asamperakeri. Lasa hoa. Marenina venao sahoany? Mipetra ery hoa ianao. Inona ty rehefa mianana. Sao dia mba tsara ntsony kosa ry dada. Dia sanao ve mandaka? Sako mihitsy. Ary na ny amono anao io aza sako rehefa minitsy manaraka amin'ny teniko anao. Andray ry dada. Fieroneto reny olo reny amin'ny herinandro. Sainge ianao maneho fihetsika ohatrany nataonao teo amason'izy ireo androany reny ahitanao azy. Ka zange ho ahy dada mbola tsy fonina amin'izany fanambadiana izany. Lazao aho hoe inona ny antony? Sa mbola te hanao fiainana ohatrany vehivavy sasany eto an-tanàna? Mbola te handany ny atanyrana miditra? Ka maditra ary ve mifahitany dada e? Mbola hitany dada nanao adalana niaraka tamin'ny tanora nga. Aisa no afantarako izay ataonao any ambadika any. Lasa tsy matoky ahy zany dada. Tsy mbola natoky anao zany mihitsy aho. Indray kosa ry dada. Lava be le resaka fa zao fotsiny ny any teniko. Miomany ianao fa hiveriny eto ry zareo amin'ny herinandro. Hidinika momba ny raharahanareo. Mengavy re dada. Avelo aloha re mba no fianarana e. Tsy misy mianatra izany ntsony eo. Manambady ianao. Zay ihany ny fantatro. Dia ataoko inona fotsiny ary zany mibaka vao azo. Ataoko inona zany raha tsy hianatra tsony aho. Zaranao aza manana baka. Sady ataonao inona tsony koa mianatra e. Olona manakatao no vadinao. Tsy ilaina tsony zany. Ilaina foana ry dada amin'ny fianarana. Ilaina ny fahaizana. Fa na dia toy inona aza ny harenan'ny tena na ny an'olona ho vadiana. Sady za koa ve izany dia antehatra fotsiny amin'ny harenan'iny olona iny ao an-tokantranoko. Raha fantany fa noho ny harena no ampiarahanao anay dia mampijaliany solatsainy aho. Izany efa nino marina fa efa fantany hoe terenao hanambady azy satria izy manana. Mialatsiny ahy dada. Mialatsiny ahy fa tsy afaka ny hanambady amin'inona ho terenao eto azy. Maninona tsara hoe abereny kely ny vavanao. Tsy hanambady amin'iny aho ah. Za mbola te hianatra. Sady olona tsy fantatro tsy hitako hatramin'izay ny ainako ve ny dia ho vadiako. Iny aloha ny anao valiny fava mipetsipetsona. Vonoa aho ho faty e. Fa dao ilay koa maty izay hanambady amin'iny. Ho faty koa izany ny tadavinao, Izay ny tadavinao. Fa misina resy dada sy vonana. Mitangorona mihitsy ny olona ivelanao mihaino fifamaliana avy mianaka. Aleo noho ny maty toy izay anaraka ny tenitra. Ary raha ho faty tokoa ny tadaviny dia ho tombohako amin'ity angady. Dada, apetrao ty fa ianao ve adala. Ho faty eo tokoa ny izy raha tombohanao amin'ity e. Maindry fa ilay izy amono e. Ndana koa ndry mipetraka ery amin'izay ka. Maindry io ah. Ty rangaty ah. Ty eto amin'ny tendako eto mihitsy tombohany eto. Mengavy ekia mipetra andry. Maro andry. Volana. Fa lobavany amono ah io ka leo amono. Dada, maiza ianao tony fa zaho ety ny atezerana toy izao. Raha tsy voafehinao eo ny atezeranao dia ho asianao eo izy dia ho faty. Ilamina ny sainao raha sanatria izy izany. Tsy amono an'io aho fa ho faiziko mafy io. Meo aho io kifafy io dia mitany ianao mivoaka. Dada. Ary tolory aho io kifafy io dia mitany ianao. Mahazavaka amin'izay. Mahaiza rena avy eo miresaka milamina dada. Kapoka ny mety amin'io fa tsy resaka. Tapatapahako amin'io ty kifafy ty androany. Ary ndana amin'izay fa inona ny mbola nasanao eo e.
Moka kizay Sakako kiry anja. Sakako tsoy. Jerendry sandroko. Jereko ny ranjoko. Sao ve dia mba rano moa zandry. Mivandibanditra daholo hatrany amin'ny lambosiko any. Manaintana ny vatako no nidaroka mahazo ahy eto isanandro. Raha zaka indry manaiky ny anambady andrado dada neky tsy hijanona hikapoka ndry ato isanandro raha tsy manaiky io ndry. Ninona ho ataony dada amiko eto za tsy hanambady an'iny rado iny izany fa manina nefa kia mba olona tsotra sy tsara fanahy ihany neky fahitako azy iny. Sady izy neky bogosy kely ary nanompoana aza hitako mifanindana amindry tsara. Sara ndry rado aza nampiarahany amindry fa tsy lahantotrako. Sady rado hitako tena tafalasaka tanteraka amindry. Tamin'iny fotoana nahatongavany zareo tato iny nahita izy dia ho tia sahady ve? Aiza nafantarandrina efa hitany tany ho andry fa tsy tsikaritry ndry mety vo tamin'iny no nahita azy. Ary na tamin'iny andriny aza ny voalohany nahitany indry tsy mampino indry ve hoe latsa-pitiavana sahady tamin'ny fotoana iny izy. Lazaiko andry tsara fa na dia sekondra vitsy aza dia efa ampitsirian'ny fitiavan'ny olona iray. Ka na tia tahaka n'iny aza kiny za tsy tia an'iny za koa tsy hanambady an'iny mandrakizay. Dia aleo indry izany miaritra ny daroka ataon'ny dada ato isanandro. Everindry fanaiky foana ny safidy indry tsy hanambady andrado moa dada iny. Ka za tsy afaka ny hanambady olona tsy tiako izany Zay dia lazaiko izay. Dada ky tsy hanome zo antsika hisafidy izay olona miaraka amintsika izany Sara indry aza mba rado tanora sady tsara tarehy iny no atolony andry. Mba hivery kely eny anseny zokontsika 20 taona izy tamin'izany. Nefa ny olona nasaina ny vadiny 5 taona mahery. Olona efa mananjafy kely neky zoniny nefa dia nitereny manambady anseny indrindra izao sambatra hiaraka amin'ny rado hiaraka amin'ny olona mifanintana amindrindry. Na ny taona na ny endrika dia tena mifanintana nareo sisy. Niary neky mbola baraingo tsy mbola fantatro izay atolony hoana lahantitra na olona manahoana. Volana ekeo ihany ekina dia tsy rariny aza. Tsy aleo indry ve manaiky hanambady andrado izay ho kapohana lava toy ny zazakely ato. Ka za indray aloha dia tsy hiaritra vometo izany Ka indriny tsy afaka ny anao inony Andehako. Tsy hiaritra eto fa hiala. Maninona tsara? Andeha aho ary efa voaoriko mihitsy ny entako. Mengavy ekia afa mandeha izany indry. Raha hijanona eto dia ho faty vono araka ny lazay indry. Tsy aleoko mandeha dia andeha aiza nefa indry? Mbola tsy fantatro izay alehako. Rehefa mialato fotsiny dia izay ny zava-dehibe amiko. Neneky hijerena volana. Mba sainy kely mety ahazo azy raha mandeha eo indry. Hiverina indray ngena retim-pony raha tsy ahita indry eto izy. Dia aleo hiverina amiko. Aleo arary amin'ny fa tsy rarahako mihitsy izany. Indray volana. Tsy nampozikosahy teny toy izany indry. Nandry io aza nge mahafantatra fa anisan'ny mankasitraka mivady atolotry dadantsika neny. Ka inona kosa ary moa nataony tsy manaraka ny tenin'ny dady matahotra ny dady izy dia manaiky tetiny fa tsy hoe mankasitraka. Teny tsara kia ho zakandry ary lamina koa ve sy indrira mifaty tampoka noho ny fandehanandry eo ny ino mihitsy ary no mibaiko any dadadiko. Izy indray ve no atahotra. Tsy miraran'izay hafarany any aranga. Indray tia tendry volana. Mba nieritreritra ve indry vao niteny toy izany. Renitsika neky iny Reninareo fa tsy renitsika. Tsy mila nino reniko intsony iny daholo mifototry ny olana eo amin'ny fiainako. Reko daholo ange resaka iny sy dada hatramin'ny voalohany. Izy no niteny amin'ny dada tsy hampianatra atsony fa hanambady an'iny radorado iny. Ary izy ihany koa nampirisika ny dada hikapoka mafia eto isanandro mandra-panikeko hanambady andrado. Mba eo moa izy rehefa midaroka eto dada. Mba eto izy manakana ny dada. Eny anakana ahoana moa izy fa izy mihitsy ary mampirisika ho ato eo. Noho izany dia tsy tia aneny ary tsy hisokatra aminy foko mandrakizay. Mba ray so fitiavana indrikina mpanambadiana indry andrado
Matoa eky izy mandresy lahatra ny dada dia fitiavany andrianana tokantrano sambatra e. Olona manana rado ary afaka ny ampiadana andry tsara. Inona ny fiadanana amin'izay tokantrano tsy miorina ambony fitiavana? Everindry fampia sambatra amin'ny vola aman-karena. Ny fitiavana mifototra ny tokantrano. Ka na hananandria izao rehetra izao ka tsy manam-pitiavana an'ilay vadin-drindria dia tsy ahatsiaro sambatra izany mihitsy. Azo volenaka iny fitiavana volana. Rehefa ao an-tokantrano ry tsy maintsy ho tia azy. Ohatra ireny mba efa niaraka tamin'ny olona ireny koa tindrika miteny an'izany eo. Ary nahazo volena izany koa aza amin'ny fitiavana tsy hay an'izany ahy e. Ny akoho ny fitiavana efa manatompo. Ray anina? Fa ahoana ny ahafantarandry an'izany? Fantatro fotsiny. Tamin'ny fomba ahoana nefa? Na izany ray anina izany aza nga fantatry indry akory? Tsy fantatro izy. Fa ny fantatro fotsiny dia mitia mangina azy indry. Saty izany? Eny, fa ny fomba ahoana ho an'ny ahafantarandry an'izany e. Tsy misy olona tokony ahafantatra an'izany afa-tsy za tenako ihany. Matondry mahafantatra momba ny fitiavako azy dia namaky ny diariko. Sory amiko ny marina. Namaky ny diariko indry satria miala tsiny eky fa zato izana fa efa fantatra hoe namaky ny diariko indry e. Tsy efa maly amindry amin'izany satria izao ny fotoana farany ao anatsika. Mety noho ny fitiavan-dry an'izany ray anina izany fa eky ferahan-dry amin'ny rado. Tsy haiko. Tsapako fotsiny dia tia ny ray anina. Tena tia azy tanteraka. Ary tsy mitia olon-kafa ankoatra azy ary tsy te hitia olon-kafa ankoatra azy ihany koa. Nefa araka ny voasoratry indry tao anaty diary dia tsy mahafantatra na dia fisindry kory azy izany ray anina izany. Fizakily ray anina. Araka ny tenindry teo. Olona tiako nefa tsy mahafantatra ny fisiako. Andehako efa velomindria. Dia tsy malahelo an'iny vekindry. Arareto aneo aky izy. Efa lava iny resaka momba azy vitantsika teo a. Mahavalo ny fanontany indringa mba ny teniko teo hoe za tsy tia aneny intsony. Velomindria. Tsy mila natahotra ny fotsiny nataoko fa nitoerana ho alehako azy dia fantatro kotra. Nefa viana eky andray ata tato. Ay, ty miarevy ty mety ka. Oay, Onjay fa lasa niny paketrako ilay olona. Iny vatakany. Vatakany eny e. Daholo ny volako rehetra. Iny e. Mety nandray ihany havaniny eny. Tsy misy olona manaiky ampetrano ahy ihany koa. Tsy misy manaiky mandray ihany dia ho mpiasa hikarama varimasaka azy. Nona. 3 andro androany tsy nihinan-kanina na dia mofo aza. Mahafiana marina izany irery atanin'olo izany. Ny hanina tsy hohanina. Ny toerana hatoriana tsy misy. Dia iza indray tokoa izany no mitory ny eo alina. Raha eny amoron-dalana toy ny fanaoko tsy maintsy kosa ty ora mitidy ty. Mangatsika. Tady ahetsika ihany koa miaretiko. Itsanina ialika tao ambany ty lavarangana ty aloha mandra-pitsaritra orana eo. Engany mba tsy ho voarako eto indray. Etsika indray ka many areto mba voniko ka. Reny izany mahazo aza. Marary a. Fanina.
tena tapaka indray ny jiro. Za nefa ty tsy manana labozia akory. Iza tsony ny varotra amin'izao andro efa mivalo sasan'izao eto an-tanàna. Aleo raha ngatondoma le épicerie tsy avaratra ato sao mba hanome ihany izy. Savary dia hiaina amin'ny aiziny eto e. Ty tsy fantatra na amin'ny firy vao hiverina. Aia moa le finday ako teo aloha hitsolovako. Maty eto. Otray marina. Fizako itsy olona matory sa tsy raha reo mifanitsy ny varavarankeliko itsy. Aleo hoe anatonako eny. Matory ve izy zany sa ahoany? Aleo hoe somary tsy volovina amin'ity lampy amin'ny telefoniko ty. Indray marina. Tena marary ito tovavy ito. Ry tovavy a. Tena tsy mihetsika izy. Tena tsy mahatsiaro teny ty tovavy ty. Inona no ataoko? Hoentiny eny amin'ny hopitaly ve? Dia aiza nefa ny vola itondrako azy ihany. Sa ve ampilaza ny olona manodidina eto an-tanàna? Nefa hitangorony eto fotsiny indray izao no ataon'ny olona fa tsy hitondra an'ity tovavy ty any amin'ny toeram-pitsaboana akory. Fantatro ihany ny fiarahamonina eto mantsy. Tsy misy samandray andraikitra fa mialangalana daholo rehefa misy trangana zavatra miseho toy izao. Ka ahoana re izany no ataoko e? Misy vola ihany eo amiko fa vola ho ampiasaiko amin'ny fianarako. Mbola oela rangany inscription ka. Aleo aloha izay vola izay no entiko any a. Izay marary no andrianina. Tsy afaka ny amela fotsiny an'ity marary ty eto mantsy. Efa taitra ianao. Fa toa ato amin'ny hopitaly a. Fihinana azo a? Tsy nahatsiaro tena tao ambany lavarangako ianao dia nidiko aty. Tsy nahatsiaro tena? Izay vao tadidiko. Aza mitomany aloha volana. Zay ahasalamanao aloha no ataontsika e. Ary toa fantatro ny anarako. Ny ilain'ny mpitsabo ny kara-panondronao dia nysavaiko tao anatin'ny sakosinao. Dia izay nahalalako ny anaranao. Vonjy kosa aloha no anarako e. Fary mahafantatra amin'ny vonjy. Misaotra anao koa tamin'ny fisahirana anao nitondra tety. Azoko antoka izao fa efa maromaro ny vola laninao tamin'ny fitsaboana. Aza miasa saina amin'izay vola laniko ianao fa ain'Andriamanitra foana no manolo an'izany e. Tsy misy tokony isaoranao akoho fa ny tokony nataoko ihany angeny no nataoko taminao e. Sambatra ianao manana tsara-panahy toy izany. Raha tsy nentinao taty angamba mety efa maty ohatr'izay. Hiala kely aloha fa izany fahasalamanao angamba dokotera. Azafady dokotera. Tonga dia hovidiako izao ve reto fanafody reto e? Sa mety mbola hisy fanafody hafa hovidiana dia tonga dia vidiako miaraka amin'ireto? Nanao ahoana?
Efa salama tsara? Efa diso salama loatra indray ariko. Aye, tsara be zany. Ary miarena raha aloha ny sakafo e. Misahirana mihitsy ianao Adidy reno ataoko e. Ary nataonao tsara fono mihitsy izy izany dia mbola mafana be. Ary toa sotro anankiray ihany, ngainao efa ninana? Ie, efa ninana mihitsy vao niara tany an-trano. Marina raha ho laniko ity. Tsy mampanina ve raha hanomezako any tsy raha matoa itsy? Tsy maninona izany ka. Misy vilia iray ity, Andraso. Dia ataovy ato ny azy. Mampalahelo be nga izy io fonja e. Izany ve? Tsy misy olona manampy azy. Efa 3 androandroandro sao izy mianakireo niditra tato fa tsy misy na dia tamingakavana ray aza tonga mitsidika. Mampalahelo ry zareo raha izany ka. Ankoatran'izay mangany fotsiny anaovan'ny dokotera azy. Fa ataon'ny dokotera ahoana izy? Latsalatsaina e. Rehefa tsy manam-bola hono tsy tokony hitondra marary ato fa mameno fandriana fotsiny. Andray kosa e. Tena tsy rariny izany tenin'ny mpitsabo izany ka. Raha tsy tolotolorandreo manana marary hafa ireo izy na sakafo aza nga hohaniny. Jereo nge efa mahia kely mihitsy izy e. Ary ho zanany hoe efa 3 andro tsy mahatsiaro tena fa dia jeren'ny dokotera fotsiny. Tia mba hatoloro kely azy nge azafady e. Tsapako be ny adi-tsaina mahazo azy. Eny e, misy 5 alina izay ny an-trano dia izay angamba no anampiko hitsaboana azy. Tsy ho posa tsara fanahy tokoa ianao ry vonjy. Tsy napetapetaka foana marina ny anarana. Ary atolory azy aloha ty sakafo ty fanaona izy e. Oay, variana marina. Neny a, azafady nge e, ty misy sakafo kely aloha hoanao anao. Tsika ve zany ry dada dia tsy hitady amin'ny volana mihitsy? Sitrapony aninona ndreka inona ny tadiavako aniny? Tsy malahelo azy zany dada? Tsy malahelo aniny ah. Ny volako nangalary niny ny mampalahelo ahy. Ary ny fahafahambaraka kokoa ny esako saina fa tsy iny e. Raha tsy malahelo azy ary dada dia niny mba jereny e. Fantatry dada tsara fa ny fandosiran'ny volana no namparary azy. Ny andreninareo efa retina tadiavina. Efa izao ny ditra aniny dia mbola lelovana ihany. Azafady ianao andehanako any an-tsafa atoandro ny andro. Hivoaka ny hopitaly rahampitso izany ianao. Ie. Otriny. Fa inona no mampisentro anao amin'izany? Tsy tokony ho faly ary ve izao ianao satria hivoaka ny hopitaly? Ka tsy hitako angery fony izay teranao aleha rehefa mivoaka eto e. Hoay za. Misahirana ihany ary vonjy e. Fa niavanao ve izany tsy misy afaka handray mihitsy e? Isy e. Raha nandray ary zareo, mety tsy miditra hopitaly akory ah. Fa ny tady anao sy ny neninao marina nge zao mety mitady anao fatratra ary volana. Tsy haiko sonry vonjy e. Dia inona ry izany no ho anao e? Aza misahirana foana ianao. Vitanao. Ary ankasitrahako indrindra ireny. Aleo za hiatrik'ireren'izay zavatra hitrangamiko manao karaha-pitso. Iverina irenireny rehetra eny ah. Raha izy hiantra tsara. Raha tsy izy kosa akory atao. Aza vonjy ah. Izany hoe tsy mety amin'ny volana izany ny fanampiako. Araka ny teniko teo, ankasitrahako indrindra ho aza efa vitanao. Saingy tsy mety kosa angamba raha mbola hisahirana hanampy ahy ianao e. Toy ny lasa manararaotra ny amboram-panahinao indray aho mantsy. Tsy mety ny manao soatapa ny volana. Tsy misy dika ny tondrako anao taty amin'ny hopitaly raha toa ka hialy eto ianao ary hiverina irenireny indray.
azoko antoka fa ho ratsy kokoa noho ny teo ny aretinao raha tsy hipetraka anaty trano sy tsy sakafo ara-dalàna ianao. Aleo ary zao no atao omeko fre anao dia mody any amin'ny ray aman-dreninao. Tsy rovonjy fa nahoana tsy verina antsony zarako azy afaka tany manana olana lehibe tamin'izy ireo dia izay no ialako tany andeha hiverina indray fa izay hitady fahoriana. Aleoko lavitra matirery aty an-tanin'olona ty toy izay hifanatrika amin'ny dada sy neny. ka tsy hitako ange zany ny atao anao ary sao dia mety aminao ary raha ao amiko aloha no mipetraka mandra-pahitanao an'izay toerana hipetrahanao efa tena be dia be nge vitanao rovonjy za fe dia ho vesatra ho anao ao aminao indray. Ianao akory tsy hoe olona efa miasa fa mbola mpianatra ary velo indray aman-dreny. Tsy tia hanome fasahirana anao anao sy indray aman-dreninao avonjy ary tsy tiako koa aza hoe zany mety hiteraka olana eo aminareo. Averiko ihany fa manao soa tapany ara tsy hanampy anao. Ny amin'ny dada sy neny dia aza manahy ianao fa olona tena tsotra ry zareo ary izy ireo mihitsy aza nge no nampianatra na izanano tia hanampy ny olona sy hamonjy ny olona efa ren'izy ireo ihany koa any ambanivohitra any fa nanampy anao ary tena nankasitrahany izany. Tsy tezitra mihitsy izy ireo no lazako hoe lany tsabonanao ny vola tokony ampiasaiko amin'ny fianarana. Tsy hoe manambe akory ara manampy anao olona azo lazaina fa sahirana ary zahay. Tsy manana zavatra be fa mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana saingy ny tenin'ny dada foana no mifantsika ato an-tsaiko. Aza miandro manana ho izy vao malala tanana. Fony fahendrena be izany teniny izany. Samatr'inareo rovonjy fa manam-panahy. Sambatra ihany koa izay olona sahirana tojo anareo. Izany hevitra fa efa lany tamingana ny olona tsara fanahy. Izany ireo eo ihany volana fa ahoana ny hevitrao? Hipetraka ho amiko? Aza matahotra ianao fa tsy isan'ireo lehilahy mpanararoatra ny olona resy akory. Tsy rovonjy matahotra matoky anao ary tena matoky loatra. Raha ny fipetrahana ho aminao no hitanao fa vahaolana mety ho ahy dia ekeko ary mbola manamafy ny fisaorako anao Ray volana sahady izay nipetrahany volana tato amiko. Ny zavatra tsapako dia lasa tia azy tiako ny feoany, tiako ny endriny, tiako ny bikany. Izy manontolo tiako daholo raha ny fahitako azy dia tia ihany koa izy. Raha ny fihetsiny mantsy dia toa maneho fa mitebo fitiavana amiko izany koa izy Maro ny tovovavy nandalo teo ambany masoko fa niavaka tamin'ireny volana. Volana le any nanaitra ny foko tao anatin'ireo vehivavy arivo sy alin'alina. Tody tsapako sahady ny asambarako hiaraka aminy hiaina an'izany atao hoe asambarana ara-pitiavan'izany satria ho tojo azy le tiako ary fantatro fa tia amboraka amin'ny fihetsem-po koa tia laza amin'ny firedareda amin'ny fitiavako azy na dia hitako fa tiako nefa azy izy dia toa tsy ho sahako ny laza aminy. Menatra tsy mbola nitory fitiavana tamina vehivavy ahatra amin'izay ny ainako nefa tsy afaka nitahiran'izany ato am-poko fa tsy maintsy hotsoroko aminy fa manam-pitiavana azy
raha ihany mahatsiaro azy azy zany raha mba fantana mantsy fa misy any volana amin'ity mangina azy etya indrisy fa nanenarako aza tsy fantany akory raha ihany izy ilay tiako tamin'ny fotoana tsy nampoziny mikisendrasendra nandalovan'ny tany am-pianarana tany an-tanàna no nampitsiro ny fitiavako azy saingy nofinofy ihany nofinofy tsy ho tanteraka za zay tambany vohary ty ve dia ho tiany ray anina izay efa zatra ny fiainana an-Tananarivo ary zinona ny fahaizana mampahalalako ho arina amin'ny azy ary fomba hoana no irahanay nefa na ny fisiko aza tsy fantany akory na dia ataoko aza hoe hifaneny izay indray andro any dia mety tsy ho taitramiko akory azy izy raha mba mijery no faravody lanitra minoko mantsy izy anao any dia faly raha ihany tiako loatra ianao variana be ianao zany volana volana efa vonjy ianao efa eto azafady fa tsy hitako ianao efa ela be nga ianao nijoro teo efa ho adiny roa eo koa vonjy dia manao filaza masaka eo tsara mbola tsy ampiady andray akory ny tetiko ndray marina jereo zato volony mahafinaritra ery na ifiny kely ny akavy le volony lava dia avy eo nanamboatra ny sangany izy oay zato fotsikiny mijery ahy na dia fahariva azy ny andro dia mbola hita taratra ihany nifony fotsy sady milahatra tsara toy ireny norafetin'ny mpandrafitra mahay ireny reto nifony roa amby roapolo taona zao no miainako fa tsy mbola nahita tovavy tsara to azy aho inona marina tokoa ary ny itiavako azy hito hoe miatsara tarehana raha ny endriny mantsy dia isan'ireo ve manja indrindra raha izy aho fa vonjy ity ve ho atsy reraka mitsangana eo e mipetra fa manakona an'eo anjara masoandroko tsara be io fotsiny ary misy sana reto akaiko koa jerenao nge iny faravody lanitra iny vonjy tsara be na sampony eo ambony soroko avy ny tanany dia miondany eto amin'ny soroko havanana izy zao zandro vonjy le hoe takariva mena masoandro e sady mahamanina kia fa za io ange zany tena manina olona mafy volany zany manina ny dada sy neninao ve fa manina niza ary vonjy sa kosa ay manina madama kely manina azy fa saingy mbola tsy madama kelyko izy fa mino aho fa mbola ho madama kelynao izy indray andro any iza ny anarany fa mba tiako fantatra dia mentiko ambafaka mba ho tanteraka ny anareo raha zavaboary izy dia izy no mpanazava ny alina laha ty hoa mahita lazaina mihitsy dia iza ho azy zany le anarany mbola tsy azonao an-tsaina ihany ve tsy azoko an-tsaina io masoandro mahafinaritra dazanina rehefa mody io no mpanazava ny andro fa izy no mpanazava ny alina reto akaiko eto mibanjina mihitsy izy zao volana no anarany asa be vasovaso sady aza koa misy olona manina olona hita maso zany tena raha nongo zany raha olona kay ataovy any ary ary volana ihany koa ve aloha mba manina olona ie dada sy neny olo-kafaka olo tiana ve angamba angamba sa tena izy fa izy ary tsy mbola olo tiako akoriko
Ary tsy haiko na tsy olo tiako mihitsy aza. Iza no anarany? Zaho kosa aloha tsy tena omeny vonjy vola be eto azy Mitsatsaka kosa volany zara nasainao ny teny anaran'ny olona mahamanina de ianao no anontaniako tsy miteny akory. Fa tiany volana be ve zany lehilahy zany? Ie, tiako tena tiako izy lesy tia mangina azy Hoay, voateniko amin'ny vonjiny tsy mbarateliko marina. Maninona nefa zany Ko mamena zako. Zangam zany tia manginy zany. Samy tia manginy tsika sy ianao. Ho avy ny fotoana amborantsika ny fifankatiavantsika ary le tiako. Ary tsy ho ela intsony zany. Vonjy, maty fa ilentika sahady le masoandro. Eny akia, io masoandro no ilentika fa ny fitiavako andray kosa hitoetra mandrakizay. Asa be vazo Voafo mihitsy nyodotro. Ka ataovy ihany ary. Ary ndo amin'izay tsika hiditra any an-trano fa efa tsy ho hita intsony ny taratry le masoandro. Aleoveo tadiavina amin'izay volana ary dada. Tsy ho sitranao mihitsy ny ho any eny raha tsy tonga eto volany. Aza tonononao ato an-tranoko ato tsono zany anarany zany. Mba vono re dada ny ambopo fa mba ny fahasalamana eny jerena. Zaho tsy mila aniny zany tsony. Rehefa ela ny ela tsy maintsy ho adino-drenonareo eny any izy. Zany efa dia miteny aminao fa arakaraky ny mahaela ny fahitana ny volana no ampiombony aretiny. Sao dia mba haneny eto re tsika ary dada. Ndahana ny raharahanao atao fa hazaza indray no mba atoronao ny tokony ataoko eto. Mahalala ny tokony ataoko Mianatra be ianao izany? Ie, mila mikotrana manao exercice tsara fa mafimafy ny concours. Fa izy vonjy nanao concours? Eny amin'ny politika ny votovorona. Hitako ny maths fizika foana no ianaranao. Faranja faran'izay tsy haiko tany am-pianarana sady faran'izay tsy tiako ihany koa. Indrindra moa fa ny SVT. Tena faly mihitsy rehefa afaka baka hoe tsy hianatra amin'ireo intsony. Ary inona ny taranja tena tiany volana? Histoire géo dia anglais dia français. Zange littéraire tena hoe littéraire iringirina. Fa raha mba nanana fahafahana hoe nanao fianarana dia anglais no tiako natao. Saingy tratra ny tsy fidiny moa ka tsy afaka ny anohy intsony. Mahery izy raha nanana dia napiako volana. Si, raha nanana zaniko. Mivazivazy sao tezitra eo vonjy Inona moa no azonao atao amiko eo? Ianao aza mbola hitohan'ny ray aman-dreny. Mialatsiny fa tsy afaka ny hanohana anao akory Inona koa ary tilazay ny vonjy? Efa fanohanana lehibe nge izao ataonao azy ao raha tsy ianao mety efa maty aho ohatr'izay. Ary ny fampetranao sy ny fanomezanao sakafo atato anga zavatra kely. Ny volanao teo aloha tokony hikarakarana ny fianaranao aza nafoinao hitsaboana tsy efa fanohanana lehibe ve izany? Ka za tsy mba afaka manohana anao amin'ny fianarana akory ka? Tsy adidinao no momba ny fianarako ry vonjy fa an'ny ray aman-dreny koa. Izy ireo no tokony adidin'ny fianarana izanany. Fa na izany aza misaotra indrindra ny amin'ny fieritreretanao no momba sy ny fianarako. Tena zava-dehibe amiko izany. Fa toy izy ny fianaranao fa andeha hijery laoka aloha.
tena tiako iny nofoko alina iny a. Tory fitiavana tamiko ny ray amina. Raha mba hasany tokoa ny tanteraka. Sambatra. Inona indray ty mampitsiky irery anao? Zavatra tsisy dikany irery vonjy a. De mampitsiky? Ny zavatra tsy misy dikany ary no tena mampomendra indrayko. Mahita lazaina koa ianao ty ka. Afaka mipetraka eto akaikinao eto ve aloha? Tsy afaka. Mipetra rehefa nanomiko oviana koa ary ty vonjy mira vao mipetraka eto akaiko a. De manenina zao mpanjinina ohatr'izao. Ohatra ny vao nahita. Sampy ady maso ve tsika sy vonjy kilalaon-jazy zany. Fa manenina koa zao vonjy ny lasa matotra be ohatr'izany. Aza manao matotra be fa tsy tiako ka. Mila manao matotra azo satria iresaka zavatra matotra aminao. Fa ina no iresahanao amiko? Fitiavana. Fitiavana? Tsy azoko. Dia ahoana re zany toatsosahako mamboraka an'ilay aminao. So mba ilaza loza kosa renao tiry vonjy. Fitiavana ve ho lozy? Ka ianao tsy inona tsy tonga dia mitsotra aoko. Aleo ara fa hotsoroko aminao ny atao-poko e. Za raha teo koa tsy mahay miteny loatra. Tianao volana. Enga kosa ny ka mba ho vazivazy fotsiny le hoe ianao ty ary vonjy. Enga ny mba ho vazivazy ahoana volana. Za volana tsy mivazivazy amin'ny resaka fitiavana izany a. Raha zavatra hafa dia mivazivazy fa raha fitiavana dia tsy ho sahako hivazivaziana mihitsy. Volana, variana be ianao. Tampoka be amiko ry vonjy a. Tena tsy nampoiziko ny fitorianao fitiavana. Zany hoe tsy afaka mamaly zao zany ianao? Avelao aloha mba handinika kely a. Roviana ianao no afaka hamaly a? Tsy afaka ny teny aho hoe roviana. Fa rehefa tonga ny fotoana mety dia hotsoriko aminao koa izay tena atao-poko. Raha mba mety volana dia aza atao ela. Aza todonana vonjy fa mba aleo handinika tsara ny fomba nehoako anao izay tena atao-poko a. Ka farafaratsiny ange mba lazainao hoe afaka firy andro na firy herinandro na firy volana. Vonjy a, miangavy anao a. Aza misisika manontany fotoana maliko anao. Mandasa fa na hoela na hoaingana tsy maintsy ho lazaiko anao ihany. Izany a. Eny ary miandry anao a. Nampoiziko tia amin'ny vonjy. Za nefa tsy manam-pitiavana azy na dia kely monjaza. Dia hotsoriko aminy ve zany? Za ve hoe keko ny fitiavana? Nefa ho haiko ve ny tia azy raha hiarak'izay? Malahelo ny tenako sady malahelo amin'ny vonjy. Nahoana reny dia za izay tsy mahay mity olona fa tsy raha ihany ty ny antefa ny fitiavanao e. Samy diso fiantefa ny fitiavantsika. Nenao ny antefa taty amiko, ny any amin'ny ray anina.
Ty misy taratasy ho anao? Dre fa taratasy iny ty ary taratasy avy iza? Avy ety amiko iny, ary mivaly teniko momba ny fitiavana ho any raketiko ao anatiny. Asa sokafana zao fa aloha mba rehefa miala vao vakianao dia miangavy anao avonjy miangavy anao hiomana amin'izay hosoratra ao anatiny. Volana, fa maninona no ampiomaninao? Fa mety tsy ho araky ny eritreretiko ve no valy teninao ato? Tsy afaka nilaza fa efa voasoratra izay tokony ho lazaiko. Eny fotsiny vakiana avonjy. Miangavy anao ary volana. Aleo mba mivavanao mihitsy ny hiteny an'izay tena hevitra ao hoe eny na tsy fotsiny ange no andrasako aminao hoe. Raha ny vavako nilaza dia mety handainga. Ny soratra ao anatiny iny tena mirakitra ny sy atom-poko. Ary mivaly teny kokoa tsy ho vita ny eny na tsy fotsiny. Raha miteny aho hoe eny dia tsy maintsy milaza ny antony. Ary raha mamaly hoe tsy ihany koa dia tsy maintsy manazava hoe fa maninona ny tsy. Izay fontsy fa andeha hivoaka ao ivelany ao mandra-pamakinao an'iny taratasy iny. Tena tsy azoko. Maninona loatra ary nataony an-taratasy ny valy teniny. Menatra ve izy ny ilaza amiko mivantana fihetseham-pony? Dia maninona koa ny nampiomaniny? Dia sanatria ve ka tsy tia volany? Za nefa dia tena nieritreritra fa manam-pitiavana ihany koa izy. Ohatran'izao daholo ary ve izany ny ataon'ireny vehivavy ireny rehefa mamaly ny fitorian'ny lehilahy fitiavany? Maninona no asiana taratasy? Ohatran'izao nefa mba afaka miteny mivantana ihany. Aleo aloha vakiany izay raiketan'ity taratasy ity. Inona moa zato voalazany? Miala tsiny aminao vonjy raha toa ka ny taratasy toy izao no anambarako anao ny valy teniko. Tsy ho be sasiny ary vonjy na izany aza misy teny kely ho lazaiko mialoha ny amaliko na tia na tsy tianao aho. Tena lehilahy tsotra sady tsara fanahy raha ianao ry vonjy. Nanampy abe ianao hatramin'ny fotoana nahitanao aho voalohany. Tena zava-dehibe tamiko ny zavatra rehetra nataonao aho. Tsy ho tany isaiko intsony fa betsaka ary na ny havako aza tsy hahavita ny vitanao tamiko. Tsy hoe tsotra ihany ianao vonjy fa sady endry ihany koa ary anananao ihany koa ny hatsaran-tarehy. Vonjy tsara tarehy sady endry ianao ary manam-panahy fa saingy izao tsy hitako ny fomba hanambarana azy. Vahatra ny tanako anoratra nefa tsy maintsy ho tsoroko. Vonjy izay tena ato am-poko. Tsy mifanojo angamba ny fitiavantsika. Indray dia tsy mifanojo tokoa ve? Andraso hoe tohizana. Vonjy averiko ihany fa tsy ratsy ianao ary tsy misy idiran'ny resaka tarehy mihitsy ny antony tsy hitepon'ny fitiavako aminao. Tsy haiko hoe ahoana ny hanazavana azy vonjy. Miala tsiny indrindra fa tsy manam-pitiavana anao vonjy aza malahelo natezitra amiko. Ny angafiako anao farany dia aza miresaka amiko ny momba ny fitiavanao ahy intsony. Aza resahana amiko intsony izany vonjy. Eo antsika ao aorianan'ny hamakianao an'ity taratasy ity saingy
aza manontany amiko intsony ary aza misisika akory fa ef'izay voasoratro izay ny valiteniko. Misaotra indrindra vonjy aho. Indray tsy tia ahony izy. Indray rery volana. Maninona loatra ny dia tsy tia ahy ianao e. Fa maninona? Vonjy io, fa maninona ho any lasa niova be mifandraisanao ahy e. Tsy toy ny teo aloha intsony. Tsapako hoe lasa niavina tamiko ianao. Efa fantatro ny antony volana ka aza notaniana akory aho. Andray ry Vonjy, miavina amiko ve zany ianao satria tsy mifanojo ny fitiavantsika? Avy aloha zany ho any fa efa nisoratanao tao anatin'ilay taratasy fa tsy tokony hiresaka momba an'izany intsony tsika e. Manome tsiny hafa izany ianao satria tsy tianao ah. Tsy haiko. Maninona izao ianao manao valim-poraingina ohatr'izany? Ka tsy haiko tsy haiko. Inona ary no havaliko anao e? Tsy zakako raha lasa ohatr'izao ny fifandraisantsika ato. Hafahafa be amiko ny mbola hiara-petraka aminao. Andeha ary Vonjy aho. Tsy taitra akory ary ianao mandre an'izany. Eny e, mety efa leo ako angamba ianao. Aza manafa angoronetana dia andeha hanalavitra anao. Isaorako anao izay rehetra vitanao tamiko. Angoronetana vetivety fa manao velomanao eo ihany avy eo. Volana, aza mandeha izany ianao ka. Fa maninona ianao no mitomany? Mba tiavo moary volana. Miangavy aho. Mba tiavo aho. Vonjy aho. Fianao ve adala e? Adala ary volana. Adala satria tena tia. Tsy haiko ry volana. Tsy haiko ny tsy tianao. Eo moa. Mba tiavo aho. Ka zangy eo ary Vonjy ka tsy manam-pitiavana anao e. Aza mba atao an'izany amory volana. Ka tsy safidiko ange ny tsy tianao ry Vonjy. Ekeo hoe tsy anjarany antsika Vonjy a. Tsy itsika mandahatra an'izay ho anjara izany e. Raha misafidy niaraka amiko ianao mety ho anjara ihany ny antsika. Vonjy a, mialatsiny aminao fa tsy afaka niaraka aminao mihitsy. Naleoko lavitra tsy nahafantatra amin'ny fisinao akory ry volana. Maninona loatra ny nampio ny lahatra taminao nefa ianao tsy ho anjarako akory. Vonjy a, izay tiana ange ka tsy voatery ho anjara e. Mety ho anjara ihany raha samy manaiky hifankatia hiaraka e. Za nefa Vonjy tsy afaka niaraka aminao mihitsy a. Volana, raha tsy narary teo ambany lavarangako mantsy ianao raha tsy nitondranao tany amin'ny hopitaly mantsy aho, raha tsy nitsabanao mantsy aho, raha tsy nampiatrano anao mantsy aho, raha tsy nisy an'izany rehetrarehetra izany mety tsy toy izao aho. Volana. Indray rery dada sy ny eny eo. Lavenona ve sisy e? Vonjy, fa maninona ianao no mitomany? Lavenona sisy e. Fa lavenona sisa ahoana e? Tsy azoko ry Vonjy a. Maty dada, neny, zandry, ny biby fiompy rehetra. Ary lavenona sisa. Fa maty ahoana e? Ary lavenona sisa ahoana koa? Ringana daholo e. Ringana ary lavenona sisa. Tsy azoko ny
midika ilay hoe lavenona sisa e. Inona nafaty andry zareo? Ny tafian-dalo ny tanàna, ny fatoran'izy ireo ary norarahany lasantsy tsirairay dada ny eny ary izy mianatazandriko. Rehefa afaka izany dia nampidiriny tao an-trano izy ireo, norarahany lasantsy ihany koa ny trano dia avy eo nidorany tao ry zareo maty kila tao daholo ary lavenona sisa ary volana. Indray inona tsony ko ary misy dikany inona tsony ko ny fiainako ry volana. okizay vonjy okizay maheresa vonjy okizay maty ko sahaza ho ary volana. Aleoko manaraka ny fianakaviako e dada ny eny zandry tsy eo tsony ireo ny olona ray mba tiako ao anatin'ny vehivavy rehetra tsy mitebo fitiavana amiko. Aleoko maty aza miteny ohatr'izany moa e. Zange eto foana no namanao e. Vadiko boriboriny za. Ka ho azay tsy fihinoko ianao ry fonjy. Okizay sa ho ahy eto namanao foana. Volana rehefa tonga ny fotoana ialako eto amin'ity tany ity dia hoento anao ty trano ty. Nivarotra omby maromaro dada sy neny tamin'izany ny fidianana tany sy nanamboarana n'ity trano ty. Nosoratandry zareo tamiko izy ity rehefa vita. Tsy maninona fa ho soratako aminao indray izy zao. Za mantsy andeha anaraka ny ankohonako. Rehefa any tsy eto intsony aho dia mba ity trano ity no atsarovanao aho. Ianao ve adala ry vonjy a? Zay fa velomy ianao ry volana. Aza manao an'izany moa e. Aza manao an'izany e. Aza azonao ny tanako fa avy aloha za andeha. Azafady ianao. Vonjy a, ilozanao eto ve zany zany sy ny fitiavako e. Zange ry vonjy ka tianao e. Ahoana hoe e? Marina ve zany volana? Tianao a vonjy a. Saingy tsy fomba nay vehivavy ny tonga dia manaiky amin'ny voalohany. Dia izay tsy mbola nanaikeko niaraka aminao. Tsy rerenao fa eto ahy ity sy ara-dalana aminao. Volana? Sotra ry volana. Inona amin'izay ilay resaka ao ataonao amiko ry vonjy? Petra aloha e. Eny ary mino anao a? Efa kely sisa nitahirintsika avy tamin'ny volana rehefa ny dada sy neny farany teo. Izany hoe mety tsy anakohanina tsoa izany tsika tsoatsy. Noho izany dia tokony handinika an'izay tokony ataontsika. Dia inona izany no ataontsika ry vonjy? Misy asa any. Asa amina call center reny. Vao na io nandefa afatra miafina amiko io zao ny namako. Izany e? Mety amiko mihitsy zao izany ry vonjy. Sady reny mba bebe karama. Ianao tsy miasa fa mianatra. Za reny mandeha miasa e. Tsy azoko. Fa ahoana ny hoe ianao no miasa? Efa fanarinao ny an'ny fianarana eny amin'ny ambaratonga ambony. Ho tanterahako ny fanarinao. Le vola anomanana ny fianarako eny amin'ny politeknika Votovorona no ho ampiasainao amin'ny fianaranao. Tsy manaiky an'izany ary vonjy a. Inona moa ny elanao tany ambanivohitra ho eto Antananarivo moa tsy hianatra? Ary inona no manao tato an-trano hatramin'izay? Moa tsy nitohy amin'ny fianaranao eny Votovorona? Dia izao fa ianao milaza fa tsy hianatra intsony e? Aleo izany miasa dia ianao mianatra ry vonjy a. Sady efa be ho amin'ny vitanao tamiko. Anjarako indray izao mamaly soanao. Zara raha misy an'izany asa amina call center izany no ataoko. Tsy hifantoka amin'izany fianaran'izany intsony ary volana. Aleo ianao no mianatra.
sady ianao raha hiditra hiasa any tsy maintsy mbola hiatrika entretien ary hanao formation. Tamin'ny herintaona mantsy za efa mba niasa tany ihany. Efa niasa ve ianao? Tao amin'ilay orinasa izay mihitsy ihany niasa tamin'ny herintaona. Efa nanao concours teny am-pôly ihany aho mantsy tamin'ny taona lasa e. Dia tsy afaka dia naleoko niasa kely aloha. Fa naisany naty izany ry Fonjy, toa tsy ho rariny ihany raha vola tokony ianaranao no ianarako a. Fandroany amin'izao nge izany ianao manao sorona amin'ny fianaranao no ny amiko e. Ny vola voalohany tokony hikarakaranao concours sy ampiasainao amin'ny fianarana lany tsabonao a. Dia izao indray ianao... Volana tsy misy fitiavana lehibe mihoatra no manolotra ny ainy ho an'ny sakaizany. Tsotra, tsara fanahy, be fitiavana raha ianao ry Fonjy. Misotra. Manomboka izao aho dia tsy hanana tanjona afa-tsy ny ahatafitanao. Aza miteniteny foana ry Fonjy a. Manana ny hoafinao ihany koa nge ianao e. Ahoana no hoe izay ahatafita amin'ny tanjonao? Satria ianao no hoaviko. Ary rehefa tafita ianao dia tafita ary tafititsika. Ankinao amiko ve izany no hoavinao? Ianao sisa no hoaviko ry Volana. Raha tsy teo ianao mety efa anisan'ny maty aho ohatr'izay. Tsy te hiainy irery eto amin'ity tany ity intsony aho mantsy saingy sofa teo ianao. Noho ianao dia tsy namoy fo aho noho ireny zavanitranga ireny. Fatadio marina no manao aiza amin'ity andro fo maraina? Akany zokinao maditra. Volana? Nga moa misy zokinao maditra koatran'iny. Fa izy Volana? Mipetraka ao Antananarivo ao ony. Ny zanaky rakoto vavy iny no mahita ny fonenany ihany. Hey, dia manahoana hono izy ihany? Ay, zarikala no ahafantarako an'izany fa vao hoany aho. Fa reko fotsiny hoe miara-mipetraka amin'ny lehilahy izy ihany. Izany hoe manambady izy izany? Manambady ahoana? Tsy raha ratsinina vitaka hoe manambady izy. Aiza nahafantarany dada raha ny fitainy mangina tany ny soratra sy mariazy? Manambady tsy vita tsodrany ray aman-dreniny. Manambady dia tsy fantatra akory ny olona vadiny. Raha mbola zako ny ray ny tsy ekeko izany. Ary izay no antony tsy maintsy akako azy. Ahita tokoa no izany lehilahy miaraka amin'ny any izany a. Tandriny dada tsy famaly any tanànan'olona any a? Anala-bara-batana any nareo? Fantatro azy izay tokony ataoko fa tsy atoronao aho. Dia ahoana marina izany ny rahantsika ry Volana? Tsy tokony hiresaka amin'ireo ray aman-drenao ve tsika? Tsy aleo ve milamina tsara ny zavadrehetra vao miditra amin'izany ry Fonjy a? Ka inona nefa ilay zavadrehetra andrasantsika ilamina e? Ny fifandraisako sy ireo ray aman-dreniko ohatra. Ankoatr'izay ihany koa ny fianarako. Ka izay inge no tenenako hoe ndao hiresaka amin'ireo ray aman-dreninao e. Izany hoe sady havana izany nareo no miresaka amin'izy ireo ny momba ny raharantsika tsika. Mbola tsy vonany amin'izany ary Fonjy a. Ny amin'ny raharantsika ve? Miresaka amin'ny dada sy neny ka tena mbola tsy misokatra amin'izy ireo ny foko sy ny fitiavako. Tsika nefa tsy afaka nihiditra amin'ny raharaha mihitsy raha tsy mahasotranao avy amin'ireo ray aman-dreny. Tsy tia hanan-kivy azy a. Raha mba fantana mantsy fa tsy ho akasitrahany dada sy nenina roviana mihitsy ho fiarahana izao. Mba mandondona mafy koa izany olona izany ka. Eno a. Andeha hijery an'izay aloha fa sady mety misy zavatra ilainy mainka angamba. Mipetra ianao fa aloha izany homo azy e. Dada. Gaga sady taitra ianao a. Mihevitra fa tsy ho hitako mihitsy nga. Fa tamin'ny fomba ahoana? Izay le hoe boribory ny tany.
tsy manam-potoana lavanazavana aminao an'izany aho fa nitao ianao mody any an-tranontsika amin'ny resaka tsara. Ody aiza tsy miala ato afa ato amin'ny tranoko. Marina tokoa zany ny tenin'ny olona hoe manambady aty ianao a. Iza marina moa zany lehilahy miaraka aminao ato zany? Fa maninona reny tsy ampandrosoana zany olona zany ry volana? Manahoana tompoko tsy aleo mandroso de Elahy zany le izy. le izy ahoana tompoko fa tsy azoko. Elahy ny manadalan'ny zanako e. Ianao zany ny dadan'ny volana. De maninona izy zao no tsy nampandrosoanao ry volana? Mandroso anao ry dada? Zaza hitadadadany lahy fa tsy mananjanaka ny lahy. Eny e, mety mbola tezitra ianao. Tsapako. Na izany tsy aleo mandroso an-trano de ato an-trano tsika mifampidinika tsara. Zaly ty tsy miditra amin'ny lavatranony lahy mandrapikipy masoko a. Olona toy izao ve ry volana? Ary toy izao ny lavatranony? Olona toy izao ny arahanao? Sady mitapy ninona loatra masonao ka olona mahantra ohatran'io ny arahanao e. Fa tsika nga manana trano be valozoro sa manana petrabola be any amin'ny banky tsika? Aza mba manambany olona ry data fa samy mahantra ihany a. Ary mety mahantra noho izy ary. Mahantra ianao de mahantra koa ny olona irahanao. Sa teo fadiran'ovana mandrakizay ianao ty e. Ianao ary mpiandrongo ny lasa vadiny neniko. Ohatran'ny reny mba nanan-kareny reny ianao tamin'ny nanambady any neny. So adinao ary ny tantara fa ngia kely mpiandrongo ngeny metsony olona anao e. Mantsina fa mipetropetso. Faran'ino no anekeko amelanao misy raha ratsy vita eto raha mbola mikasa tanana eo ihany ianao. Rehefa tratra marina ianao dia tokony angina fa tsy zandray ny tasihanao tanana. Inona moa tsy itiavan'ny dadabe sy bebe anao hatramin'izao? Tsy no ianao mpiasa ny lasa vatin-janany. Ty tanana sa ino kasika eo ihany raha teo afa-baraka ty tanana n'olona ty. Milamina aloha ianao volana. Manginy lahy lamitsy ny fototro izao olana menakafo izao e. Raha tsy nentin'ny lanandositra ny zanako tsy nisy izao. Oka aloha azava ny resaka. Tsy izy mihitsy akory nitondra nandositra fa safidiko ny ala tany an-trano no fampijalianao aho. Tsy te halala an'izany afa migadro ny fantatro. So heverinao fa kilalao anjaza ary nena amin'ny fitsarana sy ny fonjaka izay tianao hogadraina dia migatra. Ndana izy toroy fa za eto vonina niaro azy hatramin'ny farany. Sady inona moa mba zava-pantatrao neny amin'ny fitsarana? Inona? Tsy fantatrao akory izao hoe iza no atonona raha hitory olona. Tsy misy zavatra hainao afa-tsy ny miandry omby sy miasa tany rangaty Volana, tafa ohatra kosa ny fafanao zany ry volana. Rainao ange io e. Tsy mendrika nisalotra ny anarana hoe raha akory io ry vonjy a. Olona tia vola, tia arena ary matim-boninahitra izay tsy hananany akory. Aleo hitory eo fa dia ataoko mifototra any aminy io raharaha io. Heveriny fa tsy ampigadra azy na andraisany sazy angambany ny fikasihan-tanana nataony tampoka na tonga hitsoaka nandositra ny ala tao an-trano. Ary ahoana atao tsy miteny intsony fa mivanaka fotsiny ty izy e. Miandro valy teninao ahody ianao sa tsy e? Tsy avy hatrany ny valiny. Azy, vitatrao zany ny fihavanana. Aza mihevitra ny ho zanako tsony mandrakizay. Za koa mihevitra anao tsy ho raiko intsony mandrakizay. Tsy mpianaka tsontsika manomboka eto. Velomo. Ataontsika hiditra ry vonjy Indray. Nga tsy niara-nody taminao volana ry dada? Zay vao tena rava amin'ny fihavanana isiny. Tsy taditady anga iny raha iandro any fa de latsan'ny ray no ataoko aminy amin'izay fotoan'izay. Zaza manala baraka. Finna nefa nitranga tany e. Ary atsaharo le fanontanianao fa leo be a. Manomboka masonandro androany de tsy te handreny anarany voatinony natao trano ato tsony a. Mazavaka amin'izay. Eny ary lasak data fa andeha hianatra. Vonjy
hoany sakafonao fina ary tia miasa saina be ty. Marina ny tenin'ny dadanao ry volana. Inona tokoa moa zay za mahantra kely ty inona ary ty? Zavatra tsy tokony ataonao atezitra zao zany fa mba ezahanao. Tokony vao maika zany hampiakatra ny ambom-ponao ioarana amin'ny fiainana. Na ho tafita amin'ny fiainana aza nefa ka tsy ho vanina ny fiarahantsika. Misy dika inona moa zany Tsy ho vanina ahoana koa ny fiarahantsika? Tsy ho sambatra mihitsika ry volana satria tsy hakasitra ny rainao sy ny reninao ny fiarahantsika. Dia ahoana ny hevitrao ary? Ny hevitra ahoana ny tianao anontaniana? Tsy ho sambatra tsika ho ianao satria tsy mankasitraka amin'ny fiarahantsika dada sy neny. Ka raha hita fa tsy ahasambatra tsy aleo faranana any. Inona ny faranana? Fiarahanako inona indray Hosahanao ve nisaraka amiko ry volana? Efa fantatrao tsara nefa tena tiako ianao ary tsy misy dika ny fiainako raha ialanao aho. Ka ianao ihany no teniteny foana eoko. Dia tena isarahanao avy ry volana. Tsy saraka aminao ary vontsy fa tandremo fotsiny teny avoaka amin'ny sisa. Mahakivy ange ilay teninao teo hoe tsy ho sambatra mihitsy tsika Eny mifona ry amin'ny teny tsy voahevitra Zaho lasa malaina na mihinan-kanina ary. Nazo toy ianao fa za tsy hinana intsony ka. Volana. Yanja! Way, volana! Manahoana kindry? Tsofiniko mihitsy ny raha avaviko. Ina kiny fa vao ao an-tranao? Neny aky mbola tsy salama hatramin'izao malahelo andry izy. Hay! Ary toa tsy tetra akory kindry? Zany ao ihany fa indray ve mba azoko ampanaovina zavatra aloha Zavatra inona ke? Hikarakara bulletin de naissance kia. Fatondrina aky bulletin de naissance? Ampiarahako amin'ny dossier alefeny akajo. Ngandry no fianaranay? Anglais no ataoko ela. Sambatra. Dia le hoe vadindry izany no miantoka. Mbola tsy vady akia. Dia isa zany no naran'ilay zodanay Sara ihany Aza resandry momba an'iny aloka. Nga efa diny tanteraka iray ihany. Indreo aza be vavy. Izany hoe ihany fa iza ny tena anaran'ilay olona Vontsaka iny anarany Tsy ratsy aloha ilay anarany Mino fa mifanaraka amin'izay koa ny endriny. Ty numéroako dia amin'ny telefonitsika tsindry miresaka tsara. Za io mantsy mbola natrika cours préparatoire eny akajo. Izay ky fa andeha maika be mihitsy io. Manahoana ny fikarakarana ny dossier anao ao? Efa voaditra ariko. Nilama ihany zany ilay bulletin de naissance nalainao tany ambanivohitra? Raha tsy nisy an'iny nga moa feno ny dossier Dia tsy adino ny certifié ny relevé de note? Lahatra nanao certification an'iny teny akajo nge ny tena nanahirana Ny cours préparatoire manao ahoana? Mandeha tsara ka. Rehefa misy zavatra ilanao vola dia makao amin'ny tahiritsika ao dia teneny fotsiny Ndray Fa ty aloha ny ianao Way, inona ny anatin'ity sachet ty? Sokafy aloha le sachet. Way fa to telefona. Saotra indrindra ary vonjy tena faly be Tsy misy fisaorana re fa ilainao io amin'ny fianaranao. Azonao ampidirana application dictionnaire sy ny sisa io, indrindra moa anaovana fikarohana. Tena zany mihitsy.
Andriamanitra ny hamaly fitianao ry vonjy a. Tsy ho voavaliko sao vitanao zao sy izay efa vitanao. Tsy manantena valiny aminao akoatra ny fahendrenao sy ny fitiavanao ary volana. Rehefa endry sy tia ianao dia ampiazay. Raha mba fantatro nefa ry vonjy fa tsy mitempo aminao mihitsy ny foko. Efa miezaka fa tsy mety tianao e. Adala ny foko ry vonjy. Volana. Ary tao mirotsaka ny ranomasonao. Ranomasim-pifaliana io ka misaotra anao manampy sy mitia vonjy a. Natolotry ny ACEEM radio anareo teo Lavenona sisa. Fizarana voalohany miaraka amin'ny Christophe Rabiarimanana sy Ralala. Mandray feo sy mandrindrara teknika, mamiary vony, manatontosay, nanja, rasafindrakoto.